avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Feti-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona dia nabidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Manolotra anao ny vaovao. Boisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manolotra anao ny vaovao. Nodimandry androany teo amin'ny 7 taona ny Ramatoa Yvette Rabetafika vadiny professeur Ranjeva Raymond, académicienne, mpanabe, mpampianatra mpikaroka teny amin'ny université rehefa masoivony Madagasikara teo anivon'ny UNESCO ny tenany. Samy nanana ny fomba nentina nankalazana ny fetin'ny ray ny isa-tokantrano androany, na izany azy firarian-tsoa sy fankaherezana ho an'ireo ream-pianakaviana no niraisana, indrindra amin'izao ady sarotra lalovan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao. Avy any ivelany, olona manodidina ny 13 teo amin'izao fotoana no fantatra fa namony ainy 530 no tsy hita popoka ary 100 no naratra mafy vokatry ny daroka bomba nalefa ny iranianina tao Tel Aviv ao andrefany Jerosalema alina ny toetra amin'ny maraina teo. Ny Antsipiriany avy hatrany ary. Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ity alina ity manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Nodimandry androany teo amin'ny 7 taona ny Ramatoa Yvette Rabetafika izay vadiny professeur Ranjeva Raymond, académicienne, mpanabe, mpampianatra mpikaroka teny anivon'ny université ary masovon'ny Madagasikara teo anivon'ny UNESCO ity farany. Ndao arahantsika ary ny makasika izay. Misaona ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fikarohana ara-tsiansa nodimandry androany Ramatoa Yvette Rabetafika vadiny professeur Ranjeva Raymond filohan'ny akademia malagasy teo aloha teo amin'ny 7 taonany izy izao nodimandry izao teraka tamin'ny taona 2019 izy no vehivavy voalohany nahazo agrégation d'anglais tamin'ny taona 1990 ary 4 taona izy tamin'izany. Mbola mpianatra izy dia efa nampianatra tany amin'ny collège protestante, avy eo nampianatra teny amin'ny lycée ary mpampianatra mpikaroka teny amin'ny université. Izy ihany koa no vehivavy voalohany voatendro ambassadeur ny Madagasikara teo anivon'ny UNESCO. Efa mpikambana tao amin'ny Haut Conseil de la Francophonie sy solitena manokany filoham-pirenena tao amin'ny OIF ny tenany. Mpikambana tao amin'ny Akademia Malagasy sy ny Académie des sciences d'outre-mer ary ny Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques ny tenany. Ny 9 Jolay 2024 lasa teo no natokany Akademia Malagasy ho andron'ny professeur Ranjeva Raymond, filohan'ny Akademia Malagasy teo aloha sy ny vadiny Yvette Rabetafika Ranjeva ho fahatsiarovana sy fangasitrahana azy mivady tamin'ny fanolorany tenany ny asa rehetra natao ho an'ny firenena. Zanantsika avokoa ny Malagasy rehetra ary maniry fandrosoana mirindra ho azy ireo sy ho an'ny firenentsika manontolo izay hoy Ramatoa Yvette Rabetafika Ranjeva nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fotoana io. Mirary fiononana feno sy fankaherezana ho an'ny fianakaviana manontolo izay eto amin'ny Kolo TV FM. Ny fianakavian'ny Kolo TV FM dia mirary finoana feno ny fianakavian'ny Ramatoa Yvette Rabetafika manoloana izao fahalasana izao. Fa ako ny fankalazana ny fetiny iray no izantsika ny fampalalam-baovao. Samy nanana ny fomba nentina nankalazana ny fetiny iray ny isa-tokantrano tamin'ity androany ity. Na izany firarian-tsoa fankaherezana ho azy mpianakaviana no iraisana indrindra amin'izao ady sarotra lalovan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao. Ka eto Andriatsilavo no mitondra ny Tsiprian'izay. Androany ho an'ny kristianina mankalaza ireo lehilahy manokana amin'ny fiainantsika isika, ireo antsoina hoe ray izay indraindray mangina fa mivavaka ho antsika, ireo izay mandalo fahasahiranana saingy mijoro fefin'ny fianakaviana, ireo izay mitarika antsika tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny fiainana iray mangina tsy taky ny fankalazana ny fetiny reny ny fetiny ray. Antony fahasahiranana, fitadiavana, maro ny fety amin'ity volana jona ity ary tsy ho ela dia ankalaza ny 20 jona indray isika. Na izany misy ireo mankalaza izany ho fanomezam-boninahitra ny dada. Niavaka izany ho an'ireo ream-pianakaviana eny Andranomanalina foany. Izy ireo izay nametraka ny fikambanan'ny dada ka miditra amin'ny andiany fasivy amin'ny fankalazana miaraka ny fetiny ray androany. Tamin'ny voalohany zay zany teo amin'ny 9 taona nanomboka nanao
fiangonana izy ity dia amin'izao 9 minutes isona zay zany efa tavita any amin'ny 20 any zay dia mampiavaka azy zany efa mimiditra tsikelikely ao anatin'ilay izy dia lasa fikambanana ny papaly izy no faraisana ndraiky teto amin'ny fiarahamonina zany amin'ny zavatra rehetra zay mitany ny zava-dehibe m'izy moa zany dia fampiraisana le membre ao anatin'ilay izy zany misintona an'izay mbola teo eny ivelany koa te hiditra ao anatin'ilay izy tsy hoe misy vola be arotsaka na ohatr'izany fa le hevitra sy firaisakina ny tena esana ao anatin'ilay izy mafy ny ezaka kanefa vitanao io hoy ireo mpanakanto miventsy tononkalo mankahery any dada toy izy miezaka vitao ny adidy hoy kosa ny hafa mankahery ary aza mitanondrika ho ny sasany eny ho atsika ray rehetra zany manoloana ny fahasarotan'ny fiainana dia ny zavatra ohatran'izao mbo manala kely an'le ohatrany hoe stress anatin'ny fitadiavana nandritra an'izay taona zay dia mbo misy ohatr'izao dia misy koa ny hevitra avy any aminao namana sy tapaka mety fahampameno amin'izay no anatin'ny fitadiavam-bolana inona anatin'izay ny ray mpianakaviana dia midika hoe ray aman-dreny na lehibe ny fianakaviana mety ilazana lehilahy miasa ho an'ny fianakaviana zany na koa lehilahy miray tsy kombakomba amin'ny vadiny amin'ny fikarakarana ny ankohonany amin'izao fotoana maro ny tranga mahatsiravina momba ny ray mpianakaviana hita ho namoiny ainy ary koa ny ray mpianakaviana sasany voarohirohy amin'ny elokabevavy toy ny fanolanana ny zanany izany dia maneho ny fahasarotany andraikitry ny ray mpianakaviana eo amin'ny fiarahamonina na izany miaro ny fianakaviana amin'ny fomba rehetra ny ray mpianakaviana manampy amin'ny fampiakarana ny fiainam-pianakaviana manampy sy manaraka ny fampianarana ny zanany manome modely miantoka ny fahasalaman'ny fianakaviana mampianatra sy manampy ny ankizy roso amin'ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny fivavahana manao ny adidiny amin'ny fiarahamonina miantoka ny fiainam-pianakaviana ilamina iorina amin'ny fahalalahana fahamarinana sy fitiavana sy ny maro hafa sy misy hoe fisotroana toka anatin'izany tsy misy famonoana vadina fampirafesana mankaheratra n'ireo ray mpianakaviana rehetra vitany adidiny fa tokony andiny tena ka akalesona amin'ny tantara efa nisy teto amin'ny firenena ny mpitondra fanjakana ankehitriny malona izao fahavoazana iaina ny firenena izao tafitra lalina eto amin'ny firenentsika ny aizina ka mila ny fiverenana amin'Andriamanitra pahary izany hitra ny fanazavany fanadihadiana roa herinandro zay no efa niantsona ny vahoaka malagasy hitodika amin'Andriamanitra manoloana ny fahavoazana menjady amin'ny firenena ankehitriny mbola tazominy zany ho fitakiana ny fanovana tokony atao eto amin'ny firenena raha ny fanazavana tokony akalesona amin'ny tantara ihany koa ny mpitondra fanjakana ka andiny tena hiala amin'ny ratsy fanao rehetra tsy nitondra vokatsoa ho an'ny firenena ny fisian'ny raha mandrika hoy ny fanazavana bahoaka rery mpitondra fanjakana havana ampanetretena ary mifonona aminareo mba hisintona ny lasa fa tsisy mahandrak'izay eo amin'ny fahefana zany tsy mahandrak'izay ny fahefana dia tsy maintsy ho sesitany ve tsy maintsy ho ravafananana ve tsy maintsy tsoka ny fianakaviana vahoaka tsika mba hisintona ny lasa andiny tena hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaotsika rehetrarehetra mbola politika na mpanolana na mpitondra andiny tena manoloana an'izao zava-misy zao zay zany ny antony ara-politika tokony hiverenantsika amin'ny Andriamanitra henon'ny feo mifanahy masina fa tsy tafavoaka tsika nitondra inona teto amintsika moa zay raha mandrika be dia be mifanesisesy zay tafiditra lalina eto amin'ny firenentsika ny aizina ka mila fiverenana amin'ilay Andriamanitra pahary fa malala mahatsapa ny fahamarinana ny rarina sy ny hitsiny fa marara ny vahoaka mba tonga amin'izao dingana zao efa tafiditra lalina loatra eto amin'ny firenentsika ny haizina tady anjaka tsy vitany fotsiny eto amin'ny firenentsika fa anepotsika tsirairay na mpanao politika na mpitondra fanjakana na olotsoa efa tafiditra tena tsika loatra le fanany haizina ka zay indrindra mahatonga anao andao hiverina amin'ilay Jehovah Andriamanitra pahary amin'ilay Jesosy Kristy tompitsika mpamonjy tsika maty noho isika tondra ny aretintsika rehetrarehetra nefa nitsangana tamin'ny maty andao tsika hiverina amin'ny Jehovah pahary antsika sy Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mba nampy antsika elantsika amin'izao fahoriana mahazo antsika zao tsy vitan'olo tokana zany fanavotana ny firenena zany ka iantsonan'ny rehetra ifanometanany tsy zaka intsony ny aina ao anaty aizina sy fahoriana mila fahazavana mila fahamarinana mila fanasitranana ny firenena tontolon'ny fahasalamana kosa indray misedra olana noho ny falavirany toeram-pitsaboana sy ny tsy fampiny-pitsabo amin'izao fotoana ny ankamaroany komuna ambanivohitra antony mahasatro ny fitsaboana amin'ireny komuna ireny ho ny mpandritra ny tetika SMS fahasalamana ka natonga azy ireo nijoro nitondra ny feoteny fotony hanatsarana ny toedra ara-pahasalamana ny isam-paritra nandritra izay efa taona ny sy ny tetika sa izay tsy arasoarvelo no mitany totra ny Tsiprian'izay
mbola maro ireo olana sedrainy ireo mponina ankehitriny amin'ny fisitrana fitsaboana sahaza indrindra ireo monina any amin'ny komina ambanivohitra tsy maraka ny isan'ireo mpitsabo miparitaka eny anivy ny tobim-pahasalamana indrindra ny any ambanivohitra izay sady lavitra toeram-pitsaboana ny ankamaroan'ireo CSB2 eny an-toerana izay saika tariany mpitsabo-panampy toy ny infirmiera sy ny mpapivelona izany rehetra izany izay maneho ny faharifon'ny setry ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika mandray anjara amin'ny fanatsarana ny tolondrara ara-pahasalamana araka izany itetikasa SMS fahasalamana ary mitondra ny feo avy any fotony ho amin'ny setra nasionaly sy ny ministera tompon'andraikitra eo anatrehan'ireo olana maro lafy sedrain'ny isaky ny komina tao anatin'ity tetikasa SMS fahasalamana ity dia isan'ny olana navoaka ny olom-pirenena ary matetika mihitsy izany no hita ao anatin'ny drafitrasa hoe mila dokotera ny tobim-pahasalamana indrindraindrindra ny CSB2 dia tao anatin'ity tetikasa ity dia afaka nametraka fomba fiasa zany ny commune miara-miasa tamin'ny médecin inspecteur sy ny équipe eny anivon'ny district nafahana nametraka dokotera any amin'ireny tobim-pahasalamana ireny ny anankiray amin'ny commune ny ankamaroan'ny commune ihany koa izay mahatsapa fa lavitra ny vahoaka lavitra n'ilay CSB2 misy an'ireo vahoaka ireo dia niezaka ihany koa rehefa hita misoratra tao anatin'ny laminasa izay olana anankiray izay niara-iasa tamin'ny vahoaka sy ny médecin inspecteur anangana tobim-pahasalamana vaovao dia misy CSB maromaro ihany koa natsangana teny amin'ny commune teny totosa tamin'ny farany herinandro teo ny atrikasa famaranana ny tetikasa SMS fahasalamana izay notanterahany ONG sy ny ASOS ary ny firahasamonim-pirenena CCOC nandritra ny efataona izay atrikasa nasionaly nentina ny fampizarana ireo tombana sy fizohina ny drafitrasa napetraka isaky ny komina fa manodidina ny enina tapitrisa amin'ny ankizy malagasy no tafiditra amin'ny asa fanandevozana amin'ny endriny maro samihafa raha ny tatitra farany teo anivo ny UNICEF antozany ny fantrana lalina sy ny fanambangan'ny ny fanabeazana eto Madagasikara ho ny vovona mpiara-monim-pirenena ho an'ny ankizy mbola tsy aro asoa velo hatrany no mitatitra ny Siprian'izay araka ny tatitra farany avy amin'ny UNICEF mandidina ny 7,700 na mandidina ny 4 tapitrisa amin'ny ankizy malagasy no tafiditra amin'ny asa fanandevozana maro amin'izy ireo no ampiasaina tsokosoko amin'ny endrika maro samihafa na asa mavesatra tsy mifanaraka amin'ny taonany raha ny fanadadiana nataon'ny vovona mpiara-monim-pirenena ho an'ny ankizy na ny PFCSE mandidina ny 700 amin'ireo ankizy ao amin'ny faritra Atsimo Nosy no miasa amin'ny fitrandrana Mika izay isan'ny asa fanandevozana mahery vaika ny eto andrenivohitra indray no ahitana betsaka indrindra ireo ankizy tsy ampitaona miasa trano migrama varimasaka antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavana mbola maro amin'ny ankizy malagasy araka izany no miaina anaty tahotra herisetra fanararotana sy tsy vandriam-pahalemana manoloana izany miantso sy mitaky ny tompon'andraikitra ny vovona mpiara-monim-pirenena ho an'ny ankizy amin'ny fanatanterana ny zony ankizy araka ny fifanarana iraisam-pirenena momba ny zony ankizy izay nankatoavin'ny Madagasikara ho an'ny PFCE zany dia tsy tokony isy na zazaray ara-miasa zay no nanaovana sonia tamin'ny convention 138 exception le hoe mahazo miasa raha latsaky raha feno 12 taona izany hoe famongarana mihitsy anio asa taon'ny ankizy io satria zo fototry ny ankizy no arovana PFCE dia hoe zo hianatra fa tsy hiasa indrindra fa any amin'ny fampiasana ankizy any amin'ny arenakibon'ny tany dia misy ihany ny exception zay nataontsika nekentsika hoe latsaky ny 12 taona tokony ho exception reny dia ny ankizy ao amin'ny comité des enfants moa zany anisan'ny teny hoe reny dia tokony jerena akaiky kosa ny ministero mbola lavitra ny ezaka amin'ny ady atao amin'ny fampitsaharana ny asa fanandevozana ankizy eto Madagasikara asakana amin'izany tsy fampiny teti-bola ampiasaina raha ny fanazavana hatrany manana andraikitra lehibe amin'izany ny fiarahamonim-pirenena sy ny fanjakana fa indrindra ireo iray aman-dreny nankalazana ny andro iraisam-pirenena hiadivana amin'ny asany ankizy nisy ny dinika andatabatra no tanterahany PFSCE teny Antanimena ny farany herinandro lasa teo niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa sy firaisamonim-pirenena maro dia lafim-baovao ihany koa no entina miseto ao anatin'ny doka fohy dahoary Week-end cadeau
Pour gâter papa, du 14 au 15 juin, achète un nettement 15 000 incluant 2,5 gigas et gagne un Netweek 3550 mégas de plus en cadeau. Et partage des rires et des moments forts avec lui. Tout ça pour 15 000 arrières seulement. Tape vite le dièse 322 étoiles 80 dièse. Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany Boisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda zay mila boisson mahazonda zay mila boisson mahazonda mahazonda amevaron brox yan Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao misa telo ireo tenim-paritra efa navitan'ny FJKM ambohipo ny fandikanany baiboly ankoatra ireo efa vita fandikana tenim-paritra misy 12 ihany koa ny efa andalam-pandikana amin'izao fotoana manampy azy ireo ny fandikana ataon'ny sokajy aikanto sy ailazy eo anivon'ny akademia malagasy Kabin Eloano mitondra ny fanadihadiana mikasika izay. Ny volana Jona 5 no vita dika tamin'ny teny malagasy ny baiboly 7 taona aty na vita nandika ny baiboly amin'ny teny paritra telo eto Madagasikara ny FJKM azoara fanantenana ambohipo ka anisan'izany ny amin'ny teny tsy mihety. Tamin'ny fotoagna zany izy koa regny ny Herode mpanjaka nilazany Jesoa misy tamin'ny kapitenazy John Mpagnano Batisa efa nipody velogny ndraiky zany. Ke zany anagnany angovo hagnanaovagna raha mahagaga toy. Herode baka efa nanambotro John ke nanady azy avake nangady raha zay hitandragno maizigny avy tamin'ny Herodiasy vadin'ny Philippe rahalahiny. Satria John nivolagna taminazy nagnanjo. Tsy azo nahalaigny vady izy. Avy amin'izany tia mono azy Herode kanefa natatro ny fokon'ologno izy satria natanjareo ampanazary John. Izy koa avy ny fety avy amin'ny andro nahatarahany Herode nandihy taloha kanazy teo ny zanaky Herodiasy vaiavy ke ravoravo Herode. Avy tamin'izany ny fanta Herode fô hagnamiazy raha hangahony ndre ino. Izy koa efa nagname hevitra zazavaiavy nino afaka izy amiazaha ambony kapila ntalandohan'ny John Mpagnano Batisa. Nalahelo ny mpanjaka takatra ny fifantagna ndraiky ny ologno zay nantotry niaraka nihinagna taminazy tao. Nibaiko fogna izy mbo hagnamiazagna azy zany. Nagniraka ologno hanapaka alohan'ny John tandragno maizigny tao izy. Ave nindesiny tagnatin'ny kapila ny lohan'ny John ke nameny le zazavaiavy. Izy ndraiky nitondra zany tamin'iny tagny. Tafaran'izany avy zary ampianatra John nalaka fatinazy ke nandevigny azy avy te losogno nagnambara zany tamin'i Jesosy zary. Ankoatra io teny tsy mety io dia efa voadika amin'ny teny Betsileo sy Sianaka ihany koa ny baiboly ary amin'izao dia efa ampandikana amin'ny teny paritra misy 6 ireo mpandika-teny dia amin'ny teny Antemoro, Antanala, Antambahoaka, Betsimisaraka, Zafisoro sy ny sisa. Fitoriana ny filazantsara ho azony rehetra mifanaraka amin'ny fiteny ampiasainy andavanandro. Ahatongava ny afatr'Andriamanitra amin'ny tsirairay no tanjona amin'izany hoy ny fanazavana. Ny tanjona amin'izany dia fotosy filazantsara i Madagasikara. Zany hoe aparitaka manerana ny Madagasikara ny filazantsara. Dia eo ihany koa ny fampifandraisana ny olona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiteny akaiky ny fony. Mazoto mamaky baiboly zany ny olona, mazoto mifandray amin'Andriamanitra raha akaiky ny fony ilay teny. Ny zava-misy aloha zany dia hoe ny any amin'ny faritra amin'ny teny hoe baiboly kova ny baiboly misy amin'izao fotoana izao. Zany hoe azo ny amin'ny ampahan'ilay baiboly fa tsy tena mazava aminy ambara. Dia izay no antony nandikana ny baiboly amin'ny terim-paritra mba ifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra amin'ny fiteny akaiky ny fony.
ny FJKM mazoara fanantenana eny am-bopo no nanao an'ireo fandikanten'ireo ny sokajy aikanto sy ailaza eo anivony akademia malagasy no manampy sy miara-miasa amin'ireo mpandikateny araka ny fanazavana hatrany nisy velan-kevitra momba ity fandikana baiboly amin'ny teny paritra ity teny amin'ny lapany akademia malagasy teny Tsimbazaza. Fanidina andalambe nandoro kodiarana izao olona alina izao ireo mponina teny Anosibe no ny fatapahan-jiro lava reny. Efa ora maro no tapaka ny jiro teny an-toerana fa tsy mbola niverina izany hatramin'ny 7 ora latsaka teo. Ampy izay ny fatapahan-jiro tsy mila mpitondra tsy mahavaolana izahay fa miala avy hatrany rehefa tsy mitondra vahaolana hoy ireo mpivahoaka. Minitra vitsy taorian'izay tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana raikitra ny tora-bato taorian'izay ary antsika ary ny zavanitranga tsy ny fitarainana ireo mponina teny an-toerana. Tapaka fanajiro somba mamiazavana avereno tirnai 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 après ton tirnai 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 c'est où la dans la baka bila tir après ton tirnai te avereno vidombary aidino vidombary te alomba iaina fazavana ny malagasy amintsaly natakaizana vahoaka efa mandraky ny andro fety ve de mbola zao foana ny ampahorinan'ny olona nefana ny are-pirenena rehetra efa tapitra anaovanareo tena fao de okaloha magirina isany de azavana ve mba ilainay de zao ny anaovana anay de zao tianareo itovy e zao figrevienay zao tianareo itovy e zao androany rapitso rapakapitso de ho fantasareo am'izay zany le anosy be ampatanareo zany le anosy be zay fa ao ny olanay mila zavana zay mila filaminana fa manjary tena raha mitsotra zay de tsy ho zakanareo mihitsy fa tetavinareo zany le tena anosy be rapitso rapakapitso zany io itoy rapitso rapakapitso mitoy papitra raha mbola ohatry zao tsisy miala ohatrysofana zany mazana ve zany isaky misy tsisy miala sofana mazana ora malagasy tsisy miala allo jerena Notokanana ny tsangam-bato fa 10 taona ny FIFA eny Ampandrinompy sy ny amfiteatra izay nohavozina teny an-toerana nivoatra nandritry ny lanonana fandriakina ny fampandrosoana ny fikarohana miompana amin'izay raha teo ny lohahevitry ny Jobily volamena ny FIFA ka itao Andriatsilavo. Andriakina ny fampandrosoana ny fikarohana antom-pisin'ireo mpikaroka eo anivo ny FIFA mitondra vahaolana nampiana ny tantsaha amin'ny alalan'ny famokarana zesika sy masomboly izay mazaka ny aintangy, atsika, ny orana na ny vary na ny kakao na ny voly maro isan-karazany. Ilain'ny mpamokatra ny fikarohana ataon'ny teknisiana sy ny mpikaroka eo anivo ny FIFA
indrindra amin'izao fiovany ny toetrandro izao. Potsera antsika zay namoaka voka-pikaroana tato amin'ny FOFIFA momba ny voka-pikaroana momba ny semence na vary izay matanty ahitany. Zany hoe tsika any ambanivohitra any ohatra mieritreritra fotsiny hoe ambolentsika fotsiny zay semence tonga eo fa ny FOFIFA dia manao fikaroana afaka mamoaka semence améliorée afaka mamoaka semence izy hoe raha ohatra ka ny any hectare ohatra tokony mamokatra 1 tonne miteny ohatrizay fotsiny ohatra hoe 1 tonne dia efa mampiasa semence améliorée nefa mety matafavoaka 2-3 tonnes izay zavatra zay zany dia tena hoe fikaroana no ahafahana mamoaka an'izany dia izay no atao FOFIFA. Fanamby apetraka miaraka amin'ny FOFIFA amin'izao fotoana ny mikasika karazam-bary miisa 4 izay heverina ho mety amin'ny toetany amin'ny faritra 320 eto Madagasikara. Efa betsaka ny voka-pikaroana raha mahakasika ny vary izay nataon'ny FOFIFA eto Madagasikara. Nisan'izany zao ny tsemaka, nisan'izany zao ny fivary. Efa betsaka izay no natao fa ny anisan'ny paikady apetraka miaraka amin'ny FOFIFA amin'izao fotoana izao dia ny mijery hoe inona ny variété ana vary tena mety isaky ny faritra. Na ny vary an-drano na ny vary an-tanety ny hoe ataoko hoe ambony ny vokatra azo avy aminy. Jaivina loha hevitry ny jobily volamena ny FOFIFA ny hoe fijerena ny voka-pikaroana ra-pambolena omaly ankehitriny roa avy ho fampandrosoana maritra ny Madagasikara. Fa lafim-baovao hafa kosa indray amampahanofana iraisam-pirenena azy nitarika stage ho an'ny John Fan Kung Fu sy Jet Kondo Irajoanina Edouard omaly. Stage privé tamin'ny alalan'ny fanasana manokana no natao, fandalinana bebe kokoa ny déplacement sy ny fomba famelezana sady mihetsika no isan'ny tena mampiavaka izany. Paikady hita ao anatin'ny Branche Ted Wong fanampanazavana. Tanjona amin'ilay izy dia ampifantarana an'ilay taranjan'ny Bruce Lee sy ireo dingana nandalovany natongavana tamin'ilay hoe la voix du point qui intercepte. Za moa zany miofana foana anatin'ny taona dia amin'ity fotoana ity miezaka mizara aza zavatra azoko sy nampitaina tamina dia miezaka zany mampita amin'reto génération vaovao reto hoe inona marina moa zany le tena Jet Kondo be da be le vakina Jet Kondo eto amintsika misy isan-karazany fa zao hoe samy manana ny anitra ho azy izy dia samy manao izay zavatra mahafinaritra anazy. Ny tena mampiavaka anazy aloha mampiavaka ny Edouard Martial Art Association dia sady manao ny Jet Kondo traditionnel zay ary manao Jet Kondo en évolution koa zany hoe misy ny branche Ted Wong dia misy ny branche Danilo Santo sy Sifu Taki Kimura dia ato anatin'ny association koa dia misy mampianatra Wing Chun zay ary mampianatra purement self défense na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy. Mampiavaka ny stage androany dia fandalinana kokoa ny resaka déplacement dia fomba famelesana sady mihetsika. Zay ngamany hatramin'izay ngamany rehefa mahitsika dia ny olona rehefa mamely dia somary statika be dia ny branche Ted Wong zany totoany hoentinay androany mba ahafahan'ny ankizy mahafantatra hoe rehefa sady mamely dia tokony hetsika ihany koa mba hisiany mobilité ana mouvement fluidité mba hisy le antsoinany hoe explosivité ana koa. Maresaka avy any ivelany olona manodidina ny 13 teo amin'izao fotoana no fantatra fanamony ainy 20 no tsy hita popoka ary 100 no naratra vokatra ny daroka bomba nalefany Israeliana Iraniana tao Tel Aviv ao andrefany Jerusalema alina ny tohatra amin'ny maraina teo. Israel manoloana izany izay mbola manohitra ny daroka bomba tony any Iran ka toa fitahirizan-tsolika iray tao Teheran fa ihany koa trano misy ny ministera ny fiarovana Iraniana no fantatra fa voazera bomba nandritra izany. Ny antsoiram-pon'ny Jerusalema hipoka amina toerana azo antoka kosa ankilan'ny Israel mandra-piandry ny fiainan'ny avo ny antso fanairana. Iran izay nilaza fanohitra ny fanafiana nataony any Israel raha mitoy ny fanafiana nataony ity farany Sistany raha ny fanazavana. Dia ny maresaka avy any ivelany ihany koa no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma mamindra-pitafary ho amin'ny manaraka indray.
information vaovao mampatanjaka. Prox vous a présenté ny vaovao. Fetim-pirenena malagasy miaraka amin'ny Batimax. Ny 12 hatramin'ny 13 jiona fihenam-bidy goavana hatramin'ny 10 isanjato. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous a présenté ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.